Orana artifisialy avokoa ireo nrotsaka tatao anatin'ny andro vitsy raha ny fandrazavana avy eny anivon'ny mpamantatra ny toetrandro ankoatra ny omaly sy afakomaly. Mitaky fipetra maro ihany koa ny famokarana ity orana artifisialy ity ka mahakasika izay indrindra no entinao anao manaraka ao anatin'ity fanadidina ity. Orana artifisialy avokoa ireo nirotsaka tato ato ankoatra ny omaly sy afakomaly raha nambarany teo anivony fobe famantarana ny toetrandro. Ny famokarana ny orana artifisialy izay mitaky fepetra maro satria dia ara-teknika ara-bola ary ara-indrindra ny ara-toetrandro no tsy maintsy jerena ao anatin'izany. Nambarany minisitra androany fa lafo dia lafo ny sara ny famokarana ny orana artifisialy. Efa misy fiara-miasa miaraka amin'ny JIRAMA sy ny ministera amin'ny fanaovana pluie artificielle. Lafo be izy io eo amin'ny 100 millions de francs. 20 millions de francs zany isaky ny mandratra kokoa ny fanapa-kevitra dia hoe hatramin'ny farany vola zao ataony izy io phénomène climatique io tsy afaka ministère ny météo dia tsy afaka loatra mety hoe condition réelle zany hoe tsy maintsy misy condition favorable zany vao manao pluie artificielle. Ny firongatry ny doro-tanety no mahatonga ny fiainan'ny rotsakorana. Antony raha teo nanosika ny JIRAMA anao fiara-miasa ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro amokatra orana artifisialy izay toetra amin'ny faran'ity volan'ity zany raha ny fanazavana. Momba ny orana artifisialy ny orana artifisialy dia azo atao na aiza na aiza fa amin'izao fotoana izao moa zany ny tao amin'ny JIRAMA no nangataka tsy ampy ny tahiron-dranontsika ho amin'ny dekaleka dia ilaina ampiana le izy dia izay no nampatonga ny fanaovana ny orana artifisialy. Mahakasika izay toetrandro izay moa dia fantatra fa misy faritra andro ratsy miforona any amin'ny 500 kilometatra atsinanany Moritsiraka Madagasikara.